Mitoy hatrany ny ezaka ho fanatrarana ny velarany fahasivy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny fahavitantena ara-tsakafo indrindra ny vary ho an'ny vahoaka malagasy. Fototra lehibe hatrarana izany ny anam-pamokarana izay miantoka ny fitomboana sy ny kalitaon'ny vokatra. Pirahala Mianala amin'ny tantsaha-mpamokatra Atrinela ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ho fiatrena ny tao-pamokarana 13 4 dia manohy hatrany ny ezaka amin'ny fizarana anam-pamokarana ny ministera amin'ny alalan'ny tetikasa Purpa na ny projet d'urgence de production alimentaire izay eo ambany fiahiny ary vatsin'ny BAD na ny Banky Afrikanina ho amin'ny fampandrosoana vola. Hatreto faritra 17 no efa nanatanterahana ny fizarana anam-pamokarana nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra 13 ka hatramin'ny faharoan'ny volana Janoary 14 lasa teo. Ny totaly 1,774 ny tokantrano tantsaha mpitsitraka. Mahatratra 9,700 taonina sy 7,700 kilao ny masimboly vary, 3,70 taonina sy 2,5,700 kilao kosa ny masimboly soja voazara. Raha toka mahery ny 3,700 taonina sy 7,300 kilao ny masimboly voanjo, zezika NPK voazara 9,100 taonina sy 7,700 kilao ary zezika organika mihoatra ny 2,400 taonina sy 2,700 kilao no nozaraina. Hata agnatina commune ty commune ty dia mbola tsy nisy teto fa ho 20 taogna mahery zany commune ty dia mbola tsy nisy mpamasy masim-boly na zeza. Fa amin'izao ny vahoaka ny Vohibato Ouest dia tsy agnaty ala koa fa zay nataon'olo anay hoe ao commune agnaty ala ao zao Vohibato Ouest zao agnaia ty dia tena mihira sa mahitsy fa tena tafavoaka agnaia araka ny fagnomezana nataon'ny fazakana. Agnaia ilay mamboly dia misy mamboly amin'izao agny fa sa misy ny zeza. Misy zimbaka linananay agny ohatra mba manangôvy dia igny no tao amin'ny tanimbary agny. Amin'izao dia tena fainy zezika ny volinay aty. Sorana betsaka ny mpanao fazakana nagnomey zezika ny commune Vohibato Ouest. Mandray anjara mavitrika hatrany amin'ny hetsika ny FDA na ny tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana ny famokarana. Azo antoka arak'izany ny hatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara.